Indraindray dia misy trangan-javatra tsy ansaina hazavaina eo amin'ny fiainana. Mifono mistera mihitsy raha izay no azo lazana azy. Ny olona milaza ho mahafantatra ny ao ambadiky ny hita maso aza sahirana manazava azy. Ny siansa moa dia miala maina satria voafetra ny zavatra. Oay, miorty. Allô? Allô, ahoana kiny ilaina? Salama tsara kia, inao ny vaovao? Tsy izany eky fa saika ny tany fotsiny aho hoe misaka ty any ve nareo amin'ilay raharahako amin'ny sabotsy io? Ie, za somary koa aloha nefa tena sury. Fa i Franco mbola misalasala fa tsy afaka mihitsy manko tiavina dia ohatra ny kamo izy. Lazay ny fahitan-jironay somary koa any fotsiny no ve izy. Mahita lazaina koa aky Franky. Ko raha tenenina aky izy hoe be da be ny aty amin'io fotoana io e. Efa ny animo maro koa an'izany mihitsy aza izy ko. Vazivazy aky izany a. Avado kely aloha ny resaka. Efa hitanareo moa le lalina makaty aminay? Izany mihitsy izao vao saiko anontaniako andrio io. Aiza moa no mandray taxi brosy dia makaiza sy makaiza koa? Makeo Ambodivony nareo dia ahoana re izany e? Aleo ngamba mandray an'ilay Sotrate makany amin'ny Zorobe reny dia miala eo Ambomanatrika. Dia eo indray nareo manaraka an'ilay arabe Metsinanana iny. Ambohitsoka iny anaran'ilay tanàna. Miala 3 kilometatra eo nareo somary mandeha tongotra kely. Vao miditry ny tanàna nareo dia mahita ady Vorobe. Tonga dia ny tranonay farany andrefana eo. Miloko mangamanga ny lavaranganay. Izay ngamba mora afantarana azy kokoa. Eny ary, mazava aky izany fa zao mety ve ray miala ty alakamisy tolakandro izay dia mba tonga alohany dia mba mijerijery tanàna kely ny Somay. Vao maika aky izany tsara. Izany hoe aza taraiky be fotsiny fa amin'ny telo eo farany taxi brosy sao dia hoe efa tonga indray vao hiverina. Tsy tara izany aky izay Vao avy mianatra amin'ny rava 12 izay dia misakafo dia maka entana fotsiny dia tonga dia lasa. Izay izany e, mety tsara izany. Dia tena misaotra meloa aky Ok, dia tonga avy soa ny andro malaza e. Misaotra be tsara. Teny lamina tsara iny resaka iny. Efa natoritory miora avokoa ny lalana tokony aleha rehetra. Tena nomboka nanomanomana ny tianay somary koa. Nahazoto ery satria sambo ny voiara ivoaka izay roa kely tamin'io hatramin'izay niarahanay. No ny tafahoana tanan-dakilasy izay roa ny ampitso marena dia nitantarako azy ny resaka sy miora tamin'ny finday. Milamina izany e. Efa tsy androko ery aky izany izay ahatongavan'io alakamisy andehanantsika io ko. Ela koa. Fa ny ankizy ve izany dia tena tsisy andeha mihitsy hono. Ohatrany tsy dia mazoto daholo e. Ilay somary lavidavitra koa angamba. Fa alery ary zareo maheno antsika sindrio hoe andeha solon-tenaniko. Raha tsy izany anga tsy afa-baraka ny miora teo. Ka tokony ampitondrana antsika anie izany ny tsodrano e. Sa tonga mianatra miora vao arabana atao am-pianarana? Ampitondraina antsika hono ka. Efa hoe zara raha misy antsika mandehako. Efa niresaka tamiko ny délégué de classe. Ay kosa, mety izany. Oay, ino Franck? Eny tokoa. Ary manantona ty mihitsy izy izany. Ahoana ihany laha ty raha Franck a? Ahoana amin'ny ahoana moa? Ny amin'ilay mariazy mora amin'ny sabotsy ka ahoana amin'ny ahoana indray ary. Izay ny tsy efa mametrapetraka ny fandehanana zao e. Hatreto aloha tena mbola tsy hitako mihitsy ny hevitra. Lisa ve couple moa zaza rery dia Laho efa teneniko foana hoe any mitady partenaire. Be dia be amin'ny fa mariazy ange lesona ilay antsika any e. Sao dia very lafa inona ary. aza-dala ho ela. Raha izany ny eniny tiavina dia asa angamba. Mba vazivazy re izany Franck Fa andao andeha rehefa andeha ka. Ny fanotronana amin'ny miora no tena zava-dehibe fa tsy izany resaka reo-roalahy izany. Marina tokoa letsy izany a. Sady miora ny letsy mba namana mpiara-misarika amintsika te-pianarana ihany e. Dia rehefa mba manasa antsika ve izy dia ho avela fotsiny amin'izao. Ka Lisa nefa aniko. Ka afa ihany anie le mba maromaro ry Franck Sady misy teo tongotra kely koa le lalana rehefa miala amin'ny taxi brosy. Aleo aloha diniana tsara izy roa. Miteny eo ihany Efa milaka misy ny ely ty izany e. Tsy mila mandinika ela tsony la. Fa ngamo tsy zoma vao miala ty. Ka hoe hiala indray andro meloa dia mba manana fotoana kely andehandehanana mijery tanàna e. Hanao vakansy ary letsy atao Dia tsy anatra tsony izany lakamisy. Ny maraina mbola mianatra ihany. Fa ny hariva no manapaka kely amin'izay tsika. Izany hoe alakamisy tolakandro no miala ty e. Efa reko aloha izay dia misy odiny eny e. Izay fa mazotoana rero kely. Ok ary letsy mazo tokoa ela. Teroso ny tianay. Tamin'ny 3 ora sasany tolakandro angamba izay ny tafala teto Antananarivo. Saingy tsy tonga tsasan-dalana akory dia nisy olana ny fiara. Tsy haiko loatra izay simba tao fa ny fandimbiny sitrika tao ambany fiara tao ilay mpamily sy ny mpanampy azy.
nanondro tamin'ny lora riva ny andro. Ririnina moa ka vetivety dia maizina. Izay nefa tsy mbola tafitsika teo ihany. Nanomboka nitsangany toetra Marco. I Franck moa dia efa memena toy ny fanaony. Za kosa tsy nietsika teo ambodin'ilay hazo lehibe teo amoron-dalana. Dia ahoana ity reto a? Rehefa miala nefa dia lazainareo fa hoe mbola misy dia tongotra 3 kilometatra. Mbola adiny ray anie izany. Nefa tia ny andro jerefa miamaizina. Ka inona moa lesy ny azony lahatao eo a? Tsy maintsy miandry ny rariny eto. Raha nampoziko fiara tsisy ilaivana azy ohatr'izao lesy ity na aleoko ny andro rapitsoka. Mba mangina ry Franck ka? Jereo fa ianao irery ihany mijerijerevany olona eo. Na za koa aza anie lesy mitovy hevitra amin'lahy. Saingiza moa no nanapo. Ny azo dia ilay mbola andeha tongotra mihitsy ny mampitaintaina. Ny andro maizina nefa ny tany mbola tsy nidiavy ny tongotra kory no ali. Ka zay any eo ahy. Tena aleo lesy misakana izay fiara mandalo eo a. Iza koa ny andran'ity taxi borosy matilava ity. Sady ny freny mbola tsy voaloha e. Tsy mety letsy izany a. Zay mahazo ny olona eto dia mba mahazo an'lahy. Da misy nareo hoe tsy zatra mandeha taxi borosy fa zatra mandeha amin'ny minibus nareo foana rehefa mivoaka ka. Ka reo olona ireny ity tsy iray lalana amin'ny lahy mihitsy e. Angamba ireo izao any amin'ny farany mihitsy ny miala. Isika nefa miala eny an-tenatena an-dalana. Sady amin'izay mbola ho andeha tongotra lavitra be koa. Raha mbola teo ampifandindrana iny izy roa lahy mivelona tampoka ny fiara. Samy mikoropaka namonjy ny toeranay izay. Ary dia nitoy indray ny dia. Fantatra fa ho maizina izay vao tafala. Tsy nisy ny teny, tsy nisy ny volana tsony fa samy nihainohaino fotsiny teny an-dalana. Tafatory teo antsoriko Marco a. Ary tsy natsiaro raha tsy nitairin'ilay receveur hoe eto ilay ambony manatrika ialanareo. Genial izay. Tena mangina biry reto eto izany a. Tsisy tanàna mihitsy. Ty mesinana an'ity izany ilay lalana raha tsy diso a. Lalan-tany mazava tsara ihany izy izany ka. Sady ty misy takelaka. Solovokely hoe letsy ry Franck e. Ambohitsoa 3 kilometatra. Ty mihitsy ny lalana. Andao andiaingana fa zazana ni sady matahotra mangasika e. Inona ary natahorandry e. Olona roa lahy be izao nefa eto. Eza no alalanareo an'izay zava-misy aty. Ny alina ny ao tsy mba namany. Fa firy tokoa moa izao e. Amin'ny 7 alina. Andao asiana malaky ihany fa mbola lavitra anie izany 3 kilometatra izany. Tsy aloha fa mitondra ny jiro fanao am-posty. Sady mazava be letsy izy izany. Manoatra noho nireny jirona fiara reny mihitsy. Tazana hatramin'ny vatokely mety hamingana eny amin'ny lalana. Raha tsy nisy an'iny izany dia asa fotsiny fa dia lobady tato daholo ny telefona. Ny andray aloha ity tsy misaraka amiko mihitsy raha vao mandeha zaka. Fa lobady ahoana sady kory ny ilaina. Ka varim-bariana tao itsy dia adino ny charge azy a. Ny amin'ny Marco lany nanaovako FB tamin'ny antsika mipetraka ela be tary. Ny andray mbola misy kely azo ampiasaina aloha e. Ay. Misy sampanana be eo aloha ioritra reo a. Dia izy amin'ireto ny tonga ny endry miora. Ny tokoa. Eto nefa ohatrany tsisy takelaka manondrotsony. Tena leo aloha atsona kely miora ny tanina nito ka. Ao mba mifindaina amin'ny lany aloha ry Franck a. Tadidiko montsy ny laran'ny findainy. Andraso vetivety hoe. Ka ty aza tsisy réseau mihitsiko. Ohatrany miletika be izany koa ty toerany ity fa nandeha fidirana foana tsika teo. Ka mila manapa-kevitra tsika e. Mandeha ny fotoana raha variana hitady réseau eto. Ka iza mirito izany no andehanana. Za aloha manao hoe tia miakavana an'itiny izy e. Jereo anie, ity izao lala-masaka be ohatran'ny fandehanan'ny olona isan'andro izany. Fa tia miankavety indray ohatrany feno bozabozaka tsy dia misy mpandeha firy. Za koa aloha mitovy hevitra amin'lahy. Dia lasaina naraka n'ilay lala-masaka ny ankavanana. Na dia tsy iny loatra aza no nieritreretiko. Ilay miankaviany tao an-tsaiko nefa naleoko tsy niteny intsony satria efa resy lahatra iankavanana izy roa lahy. I Franck ihany no nitaridalana anay satria izy miaraka amin'ny jiro. Izay somary kosa nanaraka vato aoriana. Asa izay tao an-tsain'izy roa lahy fa za somary ny ome ihany teny an-dalana. Satria tonga tamin'ilay lazainy ihany ity Franck. Ny tany jiro. Rehefa nandeha lavidavitra ny alan'ilay sapana izay dia nanomboka niova ny zavatra hitanay. Lasa niaratsy ny lalana. Tofy ny lavadavaka sy vatokely. Nanjary rakotra bozabozaka ary nisy voasarona lobolobo mihitsy azo avy eo ny avisy havanana. Nanomboka samiginy izay 3 daha. No ny elaela vao naloba Franck. Tena diso lalina angamba sika ry zareo a. Fa ahoana ity? Ka izay ve letsy dia mbola tsy ahita tanàna ihany a. Efa ho adiny firy izay nandehanantsika izay. Sady jereo ange ty lalana fa miratsy ihany e.
Zaho aloha tena tsoroko aminareo fa vao niala tamin'ny lisam-panana tarintsika dia efa nanana tsindrimandry hafahafa mihitsy a. Tsindrimandrinina koa ny tao amindry e. Hoe ho diso lalantsika e. Tokony ny akavinina lentsika teo fa tsy iny mihitsy. Ka ahoana e? Sao dia tokony hiverina ary tsika. Izy akoa le tsy mbola hiverina amin'iny amin'izao andro maizina izao a. Andao tohizana foana ny lalana ka rehefa mahita tanàna ny aloha any dia miangavy izay olona mba hampetranao antsika fotsiny aloha ny alina e. Raha pitso maraina mandeha makany Andrimiora. Ka tsy ahitana soritra tanàna mihitsy any ely e. Andao le tsy a. Matoa misy lalana ity dia misy tanàna izay any aloha any. Hitako soritra tena maro koa ihany tahotra saingy miezaka mampahery azy francophone izy. Teny rosiany izay namakivaky n'ilay lalana voasarona lopolopo. Kinanjo no nandeha kelikely dia misy trano ity io a. Aiza? Jerella, misy azo midoroboka maromaro io manodidina azy io. Ny tampianaka ihany ny tazana avy ety. Le trano efa taolo ireny raha izao fahitako azy izao e. Eny tokoa letsy. Ary trano tokana kely izany a. Nefa dia tapoka voana be aty. Jereo fa tsisy afa-tsy izy eto. ka andao anantony eny sao dia mba afaka mampandrosa antsika ihany ny olona ao. Za zany efa tena matiny antsika sy ny tahotrako. Eno a. Sady mbola tsy matory ny olona ao izany a. Jereo fa misy taratra jiro mivoaka eo amin'ny varavarankely. Aleo elesy atsotsoka eo. Odio! Odio! Eno efa misy olona midina ny tohatra izany. Ahoana ny anareo izay? Ny zava-nisy nandritry ny alina iny no mbola tsy voazavako ny antony mahatonga azy. Tovovavy manodidina ny 20 taona eo no namohanay. Nanao akanjo toy tena fotsy, ny sarakorako ny volony. Olona efa andeha hamonjy fandriana angamba no rebirebinay. Olona sendra tratrariva re izay sady diso lalana e. Mba miangavy mba hiatranao tao aminareo aloha raha azo atao dia raha pitso maraina be mandeha indray. Fa saika andeha ho aiza nareo? Ho any Ambohitsoa. Ho any Ambohitsoa hoe? Ie, misy mariazy ny mpiara-mianatra amina ihany izay miditra raha pitso. Nisy olana teny an-dalana ny fiara nitondra anay dia tratralina izay. Dia izao diso lalana tonga aty izao e. Tena diso lalana marina nareo. Ka mandrosoa aloha re. Sady zato andriam-bavilanitra izany ange ka dihatry ny antsika ery e. Misaotra tompoko. Mipetrapetra eny amin'ny ankalany eny. Zao misy aty ambanivohitra mantsy. Misaotra indrindra re mademoiselle. Efa zava-dehibe ho anay izao fampiatranonao anay izao. Hendrazy vetivety eo ary aloha fa andeha hikarakara sakafo anareo za e. Afaka mitsotsotra eo ambony tsihy eo aloha nareo mandrapa. Dia tena misahirana aminay mihitsy ianao marina. Dia samy nitsotsotra teo ambon'ilay tsihy tokoa izay telo da satria samy reraka. Ny andro izay sakafo entin'ilay tovovavy. Tao an'efitra ambany avaratra io nisy anay io. Efitra lehibe malalaka nefa tsisy afa-tsy akalana lava ray. Dia kidorin'ny orona teo anjoron-trano ary tsy iray nivelatra teo amin'ny tany. Ohatra ny hafahafa le tsy tia trano misy atsika ity izany ka. Fa hafahafa maninona e? Ka aiza le tsy misy efitrano lehibe malalaka ohatr'izao nefa tsisy entana afa-tsy ireo ny ao anatiny a. Sady izay ohatrany mahare fofona hafahafa koa zany. Aza lefa lavitra le tsy ny sainy lahy. Zao ny trano aty ambanivohitra. Angany olona aty manana fanaka sy fitaovana be amelona hevitra otriny eo amin'ny lisany e. Rehefa misy isitrihana ny azy dia izay. Fa fofona hafahafa inona koa no en'ity Frank e? Tsy haiko aho fa ohatrany mahare fofo-paty izany a. Aza miridiridy letsy a. Fofona maimbo losy bobongolo izany. Mety trantsovo matetika angambo ty misy atsika ity. Dia tena tsy haiko aloha letsy fa tsy misy hafan'izany ny fofona reko tamin'ilay zanitra tao am-pasana namadika ny dadabe anay e. Sany rery izany aloha eo ihany reto a. Fa ny mahavariana ady ny hoe iny tovovavy indriry ve izany no mipetraka ato amin'ity trano be ity? Sady izay mbola trano tokana aty ankodahoda be aty ihany koa. Mety misy olona ihany miara-mipetraka aminy eo fa any ambony ihany e. Na efa matory. Moa tsy heverina rehefa efa maraika ambe folo raha alina latsaka kilana izao e. Ary manginona rehefa misy olona manantony izany. Mino afa le tovovavy teo. Le tovovavy tokoa ny tamin'ny mitondra sakafo anay. Vary sosotsy mbola masaka tsara no nentiny. Ary tsy nisy loaka fa dia nohanina tamin'izao. Za raza nisy an'iny satria efa refina sady reraky ny dia tongotra izay telo da. Ary dia tsy nisalasana ny hinana avy hatrany. Vidividy dia lany. Dia izay aloha ny zava-misy ry zareo a. Fa intina pozina mantsy nareo ko ny andro rahateo efa alina.
tsisy fotoana na dia nitsongona anana aza. Efa zava-dehibe ireo so mademoiselle. Misaotra fa tena voko zahay. Tsy vitan'izy io nampiatrano anay ianao fa mbola nanome sakafo anay koa e. Tsy misy isaorana izany ka. Tsy voanareo anie ny diso lalana tojo teto aminay e. Efa maro izay ary efa fahazarako manao ohatran'izao. Tena tsara fanahy loatra ianao ry tovovavy a. Fa hono a, mba azony efantarina ve ny ianaronao raha tsy mahadiso? Ry Antsoa ireny ianarako a. Ary ny anareo mba iza? Izaho no Frank dia izy roa miaraka amiko kosa no Marco sy ny Elaina. Fa ianao rery izany no mipetraka ato? Sasany dadabe ako no mipetraka ato ka. Fa izy efa matory any ambony any dia tsy tiako kotapaina. Ary hono azafady? Aiza ho aiza eto ilay tanàna hoe Ambohitsoa? Ery ampita-varatra ery no misy azy. Fa izao tokoa tsy maintsy miala voamaraina be mialohan'ny foazany dadabe eto nareo. Ary aza miverina mandalo aty aminay intsony rehefa mody. Raha vao hoe olona avy any Ambohitsoa izany manko na avy any dia tsy tiany mihitsy ny mandalo eto am-boankazo. Izany ny anaran'ity toerana ity. Fa inona mahatonga ny dadabe anareo manao an'izany? Azafady aloha fa be fanontaniana izay. Tantara lavabe izany e. Mety ho fantatr'ireo ihany any ariana. Ny fampijery izay tilo teo. Ary samy nahasary an-tsaina fa hafahafa tokoa io toerana misy anay io araka ny nolazany Franka. Tsisy nateny fa samy ny fampihaino hainy fotsiny. Ary ny zavatra tsapako dia maria fofona hafahafa koa isaky ny miserana eo anoloko ilay tovovavy. Fofona mbola tsy fandriako mihitsy. Raha mbola le nolazainy Franka ihany. Ary tovariana be ho anareo e. Afaka matory amin'izay ne. Azo avelatra hidiko-dory miorina anjoro-trano ito. Ialana tsina aloha fa tsisy afa-tsy izao ny ato aminay Dia misaotra indrindra rery tovovavy Ry Antsoa moa? Ie, izay fa andeha atory aloha mamoa anareo voamaraina be eo ihany rehefa tokony andeha nareo. Eny ary mademoiselle. Avy alao reko tory io ry Marco ka. Za efa tia atory be sady reraka. Andasy vetivety ary. Mikisakisa kely aloha nareo. Zay. Marina ilay tsy efa ntaona maro tiako tory ity tsy niala teto. Feno vovoka sady misy fofona mampikohaka be. Io le tsy misy fa matorika. Zarany laza misy an'io. Ary zary no ataoko ty rojoko ty. Ty lakile ty koa tsy tiako atao taposy fa sao dia latsaka ato ka adino. Misy lavakombarika kely le tsy eo ambony io a. Apetrao eo aloha dia alaina rehefa mifoha. Eo koa mba taza maso tsara dia tsy adino. Eny tokoa. Aleo ataoko eto ary. Samy namonjy ny dapoka natory izay. Toa natory fianarany fotsiny nefa fansaina maneritreritra samy tsisy mitombona hoe aiza mariny ty toerana misy anay ity. Dia inona ihany koa no mistera finosiny. Tsy fantatro na tamin'ny firy maraina fa taovony dapoka kelikely izay dia injany nisy fihinanako tapa. Horisy telo a. Mifoza amin'izay nareo dia mandeha ana miala eto fa efa taitra dadabe anay ao ambony ao. Tena hoteritra izy raha mahita anareo eo. Fa tsy mbola maizina be ve ao velany ao e. Ka tsy mety tsony andehanareo miala eto sao dia tsy ho tafavoaka fely tsony. Andao le tsy andefa ka efa amin'ny 4 ora maraina izao a. Eny ary aleo fa andeha zay ry mademoiselle Ry Antsoa misaotra betsaka anao. Ndao fa atoriko anareo ny lalana miampita any Ambohitsoa. Ary mandehana moramora aloha mivoaka eto fa sao dia ireny dadabe eo. Olty Marco a. Ohatrany tsy tia izany ilay tsy le tanàna nidirantsika omaly. Fa tsy tia ahoany. Ialao aza mampime. Ohatrany lasa tanàna ololo be izany ty iziko. Jerena lasa feno bozaka izany tokotany izany. Sady le trano nivoahantsika ty ohatrany efa rava. Amin'izay ity lalana hitondran'ny Ry Antsoa antsika ty toa hoe efa elany tsisy nandeha. Le andro mbola maizimaizina angamba le izy dia mandrorono masony lahy. Andao malaky fa mandeha mafy be any ilay olona mitarika antsika eo aloha ao e. Ialahy tsy mety mino izay lazaiko mihitsy. Jereo, inona izao dongona amin'ny sisin-dalana io? Ohatra andraso tokoa elitsy. To fasana le tio a. Fasana? Zay ary ny lehilahy. Andao le tsy andefa nga ialahy zay vao nahita fasana tetỳ akaiky tanàna. Fa inona mahataraiky anareo roa lahy e? Andao aingana fifalasa loabe le Ry Antsoa e. Ho avy aky izay a. Inona fa tsy variana amin'ilay fasana etsy ambonin-dalana etsy indray ty bandy ty. Fasana? Nisy an'izany angaty io? Ary mba tsy voadiniko indray izany a. Fasana dongo-tany kely izay le izy. Somary ivaiva ka raha tsy mandinika tsara tsy mahita azy ka. Ndre zao variana tamin'ny lalana. Sofa tsy hitako fa saika tapaka teo indray ny lalan-drako raha izany. Oay, mijanona miandry antsika le tovovavy. Eo angamba izy no hiverina fa andao aingana e.
Efa tafavoaka ny tanànanareo ry izy telo ka andeha hiverina. Manaraka an'ity lalana midiny ity nareo dia miakatra maina varatra rehefa ao Andohasa ao. Tsy mifilifily mihitsy. Tonga dia ny tanàna Nambotsoa no hitanareo ao e. Lalana 5 minitra eo angamba raha miala eto. Dia mbola mamerina fisaorananao ihany izay ry Antsoa. Ena zava-dehibe taminay ny vitanao. Ho variana raha matsy ahy e. Sisy isaoranareo reny amin'izany fa ny afatry farany dia izao. Aza miteniteny amin'olona ao Ambotsoa ao hoe nandalo teto Amboankazo nareo. Toerakafa lazainy. Izay fa veloma daholo. Eny ary. Odry fa nakaiza sady ity izy teo tonanjavina tampoka teo. Teo dia samy talanjon'izay telo mianadahy satria tony tsy teo ny nanjavonan'ilay tovovavy. Na i Marco nahita fanazavana foana n'izay trangan-javatra hafahafa nisy tany aloha aza tsy nahatiany. Samy niaiko teo fa misy zavatra hafahafa mihitsy fonosiny ny toerana nifantanany iny. Amboankazo. Nanao dimeka nidina nankany an-dosa zahay. Samy mbola nahazo iry avokoa satria vao maraina be ny andro. Ary vetivety ihany dia tonga tao Ambotsoa. Toa tsy amin'ny 15 minitra araka n'ilay nolazainy tovovavy akory aza. Tonga angamba tsika ry izy roalahy. Misy tanàna manangasanga eo aloha io. Eny tokoa. Fa misy sampanana ngeza be avy any Andrefanany ity jereo ity miditra ity. Lalana mazava-be mihitsy izy izany. Tena tokony ity lesa lalana nilentsika omaly efa tonga soma tsara aloha tsika izao e. Hita izao ilay ady vorobe nolazainy miora. Dia io trano farany andrefana io izany ihany zareo. Sady io koa izao no misy lavarangana mangamanga io koa. Sofa efa mazava ratsy ihany izany andro izany. Ka andao aingana ro eny e. Sady mba manaikitra lesa izany Alexandre Marco mailo ihany ala. Ao lahy fiviminako an'ity vatakitay be ity izany. Tonga dia asiako raha vao mitady amely eo. Sady vovonam-bozany koa le tsy ereny efa tahotra e. Ka ao ary lahy mitady dalana raha izany e. Hitanareo vao nahita dia rifatra nitsoaka. Efa tonga eto an-tokotany tsika ity. Andraso aloha tsotsoana. Mbola mity be daholo koa mantsy ny varavarana. Odio! Odio! Tena mbola matorodolo angamba ny olona ato ka. Eny vao midimy maraina koa ange izao e. Misy mamoy io varavarana an-davarangana io. Nilaina, Marco, Frank, fa ahoana koa ty tonga vao mangiran-dratsy be ty e. Fa taizina ireo natory. Samy nianahana tsisy nateny izay telo satria tsaroana ny teny ry Antsoa hoe tsy azo atao fantatry ny olona eto Ambotsoa nandalovana atao Amboankazo. Mbola tsy hainay tokoa teo ny dikany ny fandrarana iny fa dia samy tsy nahatiana aloha izay. Nefa raha samy mbola tsy tonga saina teo izay ny teny indray miora. Andraso fa hidina mo varavarana e. Vao saika hifoandrehatra-trafo mihitsy anie izaho io e. Kanjo na eno anareo ny antsoantso teo. Manaona daholo aloha e. Dia tonga soa nareo. Salama tsara daholo akia, misaotra. Saika tsy tonga ary zaiko. Fa ahoana ry Frank ao aloha sady mandrosoa aty ambony e. Za sy dada tato teny efa nitaintaina mihitsy hoe sao dia mba diso lalana ary nareo dia very. Amin'ny finday koa moa amin'izany antsoina tsy misy mandeha mihitsiny. Za tsy manana ny hoe Frank. Olona be anankitelo ireo ve izay dia ho very fa nareo koa izany. No finday indray lamy bateria daholo dia tsisy ninona azo atao e. Ka taiza ary nareo natory e. Efa omaly tolakandro ny nareo ny alatany. Sady amin'izay vao mangirany ratsy dia efa miditry ny tanàna. Teny fampijery indray izay telo mianadahy. Samy tsy nahita izay havalany miora. I Frank ny safosafo loha. I Marco ny ondrikondroka sady nikitikitika ilay sakosiny mbola teo alohany. Asa! Nieritreritra izay lainga ho foronina angamba izy. Ny tena marina ary miora dia simba ny fiara nitondranay dia nijanona tao amin'ilay tanàna hoe Akazondandy aloha satria efa tena alina be. Ny mpandeha rehetra natory fa zareo no namboatra fiara tao. Tamin'ny 3 ora sasany maraina teo indray angamba izy vao niainga. Vita ny fiara. Dia lasa ninavaratra fa izay moa ny ala teo amin'ilay mbo manarika dia izao tonga aty izao. Ay ve lalina indray izany. Ataoko fa diso lalana mantsy ka tonga tany Ankaramalaza tany. Misy sampanana izay mantsy adiniko ny laza azy taminareo hoe miakavia ny tena izy. Raha ny akavanana nareo dia tonga tany Ankaramalaza. Nefa moa nareo ty efa tonga soa dia saorana an'Andriamanitra e. Ankaramalaza? Aiza izany? Toerana ry ampita Tsimorire izy io e. Tanàna ao alohan'ny fony mistera izay.
raha sanatrika ny akavanana nareo tao andohasa tao dia tsy maintsy hoe tonga tany. Zay ary ny elary Marco. Mangina elahy fa amboakazo anie le toerana andehanantsika fa tsy akaramalaza zany. Fa tanàna olo mifono mistera aonza ny akaramalaza zany ry miora. Mbola tantara lavabe zany. Aleo aloha izahay hikarakara ny sakafontsika maraina. Efa ho avy koa izay dada. Andao ary kia. Dinika ny lalina n'izay voalaza miora teo izay tolo mianada. Raha ny filasany dia amin'ilay toerana nalianay mihitsy ilay akaramalaza. Tanàna olo mifono mistero izy. Nefa ny anarany no tsy nitovizany. Amboakazo mantsy ilay izy ory antsoa. Direkitra teo ny adievitra. Indrindra fa teo amin'ny Marcos Frank. Za aloha dia tsy mino an'izany hoe ilay natoritsika izany io toerana nolazain'ny miora teo io e. Amboakazo le izy ho afa tsy akaramalaza zany. Tsy midika ina le tsy anaran'izany a. Ny zava-misy diniana. Jerena tsara. Mivily miakavanana amin'ilay sampanana be iny ilay izy ozy miora. Ka tsy izay ilay zorantsika. Sady amin'izay lazainy fa tanàna olo hafahafa koa. Zavatra tsapantsika koa anie zany e. Ka inona ary ny tiany lahatongavany? Za le tsy nieritreritra hoe efa angatra na matotoa iry antsoa. Mety tanàna efa olo tokoa iny nidirantsika iny fa isika no tratra mifandrakiraikena. Aza mirediredy le tsy alary Franka. Aiza nisy angatra andro vary sosoa. Tsy samy ninana daholo moa tsika teo tamin'iny. Ka ahoana ary le izy nanjavona tampoka e? Tsika le tsy mety variana fa izy ny alaingana teo a. Asa mety hamonjy an-dadabeany izy fa mety matahotra ho bedy. Ny andro raha teo koa mbola maizina ka ho rariny raha tsy ahita azy lavitra tsony. Elahy ve moa le tsy ahita valy foana? Aleo le zany resaka zany fa makarana-doha be ka sady mandany kaloria fotsiny. Sady nitsangana teo amin'ny sezan'ny toerany Marco. Nanala ny akanjo patiany aminy izy. Ary somary ny safo kely ny tratrany. Teo dia nikoropaka mafy izy. Toy ireny hoe nisy vy maranitra ireny nanindrona azy. Viny tinazany latampoka teo ry Marco a. Eny tokoa? Tena loza ry zareo a. Marina moa. Fa misy inona ho a? Adiniko eo amin'ilay lavakombarika kely ny rojoko sy ny lakile napetrako teo talohan'ny atory. Andriamanitro, fa lozinona kory ety e. Za koa dia tsy natsiaro mihitsy kanefa dia teo andohako teo mihitsy no nisy azy. Ka sika koa ny dodona an'ilay sipa iny dia saika tsy voarahitra amin'ny entany. Dia ahoana izany ry Marco a? Ahoana amin'ny ahoana moa fa tsy maintsy miverina any maka ny rojoko sy ny lakile akoko. Zava-tsara bidy be ny ireny e. Ho ariako any. Olo ty ry Marco a. Dia mbola sahalava eny iveriny eny. Tsy zara laza tafavoaka velona tao amin'ilay toerana hafahafa io. Sady oza ny ilay riantsory Marco hoe aza miverimberina ty tsononareo e. Milaina. Rojo volamena beoko amina milion aminao dia ho avelako any. Lakile koa fa nalahidin'ny kofrany dadany iny. Tsy ataona mahita faisana raha iny tsy hita. Asanao aloha fa ny ala sao ampidi-doza no aiaikoko. Maresaka iriny ianareo ato zany raka izy e? Ie. Manahoana tompoko? Salama tsara ka. Tonga soa nareo? Ie, misaotra indrindra. Ianao moa zany ny dada miora? Izany indrindra e. Efa nitantarany ato ambony taona nahatonga nareo hoe maraina be ohatr'izao vao tonga teto. Ay ve, nga tsy nandreraka ny nazo anay tandry dada miora. Efa misy tômôbilina tsy tokony hiasa tsony koa nery zalahy taxi brosy ireo e. Maty lava eny an-dalana foana. Fa efa tonga soa aloha nareo dia izay no arabaina e. Zay taty efa nitaitaina mihitsy hoe nakaiza ary nareo ko. Ary ndao hiakatra any ambony amin'izay fa efa voninao ny sosoa maraina nanao ny miora. Angerina izany tafasirato izany. Iresaka momba an'ilay fandehandehanantsika rarivo izay rovavy. Ahoana mazoto ve nareo izy roalahy? Ohatra e, mazoto be mihitsy izay ka. Inona fotsiny no atao eto? Mandeha any e. Tandremy fotsiny sao dia tonga any amin'ny tany fahadianiko. Eny Akaramalaza ohatra. Miora efa mahay azy tsara. Fa ahoana tokoa ny momba an'izany Akaramalaza izany ry dada miora? Tantara lavabe ilay izy ersea. Tsy maninona fa aleo fitiany kely aminareo mba hitandremanareo koa ka. Eny tokoa, miainanao ary izay ry dada miora. Raha mitazana eo an-davarangana eo nareo dia mijery mianatsimy fa io tanàna faratazana manerinерina io no Akaramalaza. Amboakazo moa no tena anaran'izy io taloha satria rakotra voankazo tao. Nefa no zavatra hafahafa nitranga tao aminy dia niova Akaramalaza izy taty aoriana e. Fa ho avy ny teny an'izany dada miora dia mifampijery indray izay telo mianadahy. Satria dia ilay tanàna ny vantananay mihitsy io lazainy io. Amboakazo. Izay ilay anarany raraky ny voalazan'ny Riantsoa. Nisy zavatra hafahafa nitranga hoy izy tao. Na izay koa aza natsikaritra an'izany. Nefa mba tia halala kokoa ny tena zava-misy marina ka samy liana avokoa. Fa zavatra hafahafa inona no nitranga ary sy dadandria? Ny tena marina amin'io tanàna io dia efa olo izy io e. Trano tokana efa tsisy mipetraka intsony fa efa ravarava aza.
Izany hoe efa maty efa ela ny tompony. Indraindray nefa misy olona diso lalana ka tonga tsy fidinena, dia mbola mahita olona amin'io tanàna io ny mampiatrano sy mikarakara azy ireoko. Olona mianak'izay manko no mipetraka tao taloha e. Tompoko larandimy sy ny zafikeliny. Efa samy maty daholo izy ireo ary milevona eo amin'ilay fasana dongo-tany akaikiny eo ihany. Ary dia izy mianaka ireo maka endrika mivelona mihitsy no hitan'ny olona izay efa sendra azy teniko. Ngiarandimy moa dia olona tena masika be mihitsy. Loza satria mpitahiry rody mahery fo ny fahavelony. Tsotra kely sy antra olona kosa io zafikeliny io. Ka raha sendra io zafikeliny io ny amin'izao dia voakarakara tsara mihitsy a. Fa raha sendra ngiarandimy kosa dia mahita faisana tokoa. Indrindra moa raha hoe olona avy ety Ambohitsy ety e. Ary maro aza ny tsy tafavoaka velona intsony satria manohitra azoko. Efa tsy olombelona nefa ireo fa angatra e. Tio dia hitako endratr'indratra be ihany izy mirahalahy. Na zaho koa aza satria toy ny toe-javatra nahazo anay mihitsy no ny tantaran'ny dada Miora. Nanomboka tera-tsemboka io Franck nefa te haino ny toiny ka nanamboatra ny sezany. I Marco kosa tsy te ino sady tsy te haino. Ka dia nitsangana izy nakeo an-davaranga namotona ny rehetra ny sigarany. Dia mbola nitohizan'ny dada Miora ihany ny tantarany. Fa iza ny anaran'io zafikeliny io ka? Iza moa izy teo ry Miora? Riantsoa re a. Iza tsara? Hodry, fa inona mataitra anareo? Riantsoa mihitsy ilay anarany. Tovovavy tokony 12 taona teo eo angamba izy no maty. Nofitahan'ny tovolahy any andrenivohitra amin'ity resaka fitiavana ity dia namoy foy e. Narary ka tsy tantsony ainy avy eo. Ka nahoana moa ry dadan'ny Miora ny hoe rehefa olona avy aty Ambohitsoa dia ataony mahita faisana avokoa? Efa fomba fahavelo ngiarandimy io makahala olona avy eto tanàna eto e. Taranak'olona ray manko zaho eto, izany hoe teraka dady Rasoa maharitra avokoa e. Tena tsy haiko izay ady mifanaovan'izy ireo tany aloha tany fa toa hoe ady tany anga. Izany hoe nisy tanikazo mirefy 10 hektara latsakely izay ao an-tampony ao. Voalaza manko fa ngiarandimy foana hono ny tompony io hatramin'izay. Nefa rehefa narana ny taratasy ary natao miborina dia tsy azo akory kay fa ny dady Rasoa maharitra ilay taniko. Nanomboka teo dia ala mafy zahay teto ka nanaparany toetra ratsy mihitsy e. Nozoniny. Eny fa na dia hatramin'izao aza dia izany mbola tantaraiko anareo izany ny zava-misiko. Izany mahatonga mampitandrina anareo satria tsy hoe izay mponety ihany mahita loza raha makeny fa na dia izay olona mandalo eto aza anie dia mahazo loza avokoa e. Ary izay izany nahatonga ny Riantsoa ho taitra mafy raha vao naheno hoe ho aty Ambotsoa izay. Ary tena nafatrafatra koa izy mba tsy hiverenany ahentsony. Nefa tia maro koa mbola milaza hiverina iny hakan'ilay rojo sy lakile. Ka hono a, azafady fa be fanontaniana. Ahoana no mahatonga ilay anaran-tanànam-boankazo io vao hoe Ankaramalaza? Ka feno karandoan'olona honany ao anaty tanàna ao e. Maninona tsara hoe? Zany e, karandoan'ireo olona efa novonoiny ngiarandimy tsy tafavoaka tao reoko. Izy mantsy nafo ny fahavelona aza dia efa namono olona betsaka natao sorona tao honoko. Ary hatramin'izao koa dia mbola mitohy ihany izany. Izay olona tafiditra ao toa tsy mahita an'izany anga fa tratra ny fanovamaso. Fa tamin'ny alalan'ilay kamera misiditsidina ireny no ahafantarana ny zanako. Inona moa ty anarany e? Drone moa. Efa mivoatra koa anie ty teknôlôjia ty amin'izao e. Tsy samy miditra ao manko ny oleto nefa dia alala marina ka ireny no ampiasainy. Ary zaho izao no anisan'ny jeran'izany sary izany a. Izay fisiankarana marobe ao izay no mahakaramalaza azoko. Tena mampiorikoditra anie e. Tena mampivarahontsana tokoa izany marina. Taorian'izay fitantarana fohifohy nataon'ny dada Miora izay dia samy nakasaina kely aloha izay. Satria raha izany no zava-misy marina dia anisan'ireo olona diso lalana nampiatrano ny Riantsoa izay. Ary efa tsy olombelona tsony izy fa angatra na matotoa. Mba anisan'ireo tsara vitana satria sendra azy antra olona ka tafavoaka soma tsara. Samy nahontany tena koa manoloana an'izany zava-mitranga tsy hay hazavana izany. Indrindra fa izasy Franck. Fa io Marco moa efa fantatrainy tao an-tsainy. Nahoana no diso lalana izay? Nahoana ny olona efa maty nefa mbola miseho aminay toy ny nofo aman-drà? Ary ilay vary sosoa hariva. Raha mbola teo mpamisafisana an'izany rehetra izany ihany no niteny Franck. Dia ahoana ihany ity ry Marco a? Mbola sahan'lahy ihany ve niverenena Ankaramalaza na dia efa reny voatantara eny ary ny laza ratsiny? Zaho le tsy maintsy miverine maka an'ilay rojo sy lakileko a. Na isinona na isinona. Marco a!
sao dia ho fatifaty foana eny ty ianao na aiza no tany alehako tsy alova hoe afo ihany izany toy izay ny aina no anefy tsisy an'izany ry ny ilaina tantara valamaty fotsiny ilay tereo na fifandrofian-javatra fa za fotsiny tsy te hamaly any dadamiora za aloha tsy mba mino ny zavatra toy ireny olona efa hitany maso ve dia mbola lazaina vahangatra koa mbola tsy nahita marina elahy niangatra sy matotoana ilay tsy ka mahavita zavatra oatra ny olombelona ihany na fiseho ivelany io na zavatra tao aza rebirebeny lahy amin'izany le tsy ny lohako mba olona manao siansy eny amin'ny anjery manontolo ihany ve le tsy lahy dia minomino foana oatra izany ka apetrako amin'ny lahary mifanontaniana nahoana no mifanaraka amin'ny zavatra nahazo antsika daholo ny tantara nataony dadamiora teo mitovy hatramin'ny anara-toerana sy ny anaran'olona izany ve ozy lahy dia mbola fifandrofian-javatra ihany ary sao dia mba fantatra zareo tatykoa ary hoe nandalo teny ihany tsika dia mody ampitahoriny ohatra hoe tonga lohantsika taty le rihatso ny lazan'izany dia inona nefa nitanjony amin'izany ka asa tsy haiko tsisy an'izany le tsy ry maro koa mba menoy lahy tenin'olona manginy lahy ka rehefa tsy anaraka eny lisany dia mijanona fotsiny fa za tsy maintsy hoe niakan'le rojoko sy ny lakilehako za aloha dia tsy ho azo ny lahy amin'izany tsony na ho alan'ny lahy aza miala tsiny ka tsisy tsy ny lahy zany ary ny ilaina hijanona koa ianao sa anaraka eny vetivety nandinika elaela teo aloha namakafaka tsara nefa tsy naharitra fa nanaiky anaraka azy ihany avy eo izy koa moa tsy asona atao inona raha teo olo tiako izy izay mahazo azy dia mahazo ahy tsy tia mela azy rirana tena andifitra aza mitahotra ary dia niaingo izay i Frank ihany no nahita ny alaina tao ary ny feperana izy tsy laza amin'izana amin'izana izay alehanay somary nandeha maimaika ihany izay satria avy ihany vao andeha hijerijery tanàna araka ilay programa efa vita teo vao taty avara tanàna hiditra ny amboankazo anefa dia efa hafahafa ny zavatra hita maro koa ino no mivelatra eo amoron-dalana io totsy hoe ie tsy ity ary ohatrany efa nahita tsy ohatrany tia saingy le hitako mbola tsaratsara fa tsy tonta sy rovidrovitra be ohatr'izao maro koa tsy io ve le tsy mipetrapetra antsika tamin'ny any le tsy ireo anie vita amin'ny herana mizaitra kofemena ny sisiny tsy diso mihitsy fitadidioko fa tena izy io eny tokoa ary izay kay le hitako ka ino no ataony aty tsy izy iro ny ilaina efa hoe mbola tsaratsara ho aly ny toerantsika fa tsy tia efa ratsy be ty andao andeha ka ary nahoana ary ihany tsy nahita nytony vakina vilisy vilany eraky ny sisin-dalana tony tamin'le nakaty ihany koa sa ny andro mbola maizimaizina tsy ireo koa tony fatim-borondamba marobe ohatray inona koa io miorongorona eo aloha io maro koa fa misy inona ndray ry ny ilaina io aloha io anie le kotorina toritsika serios fa efa rovitra be sady miparitadretaka eo akaiky ny daholo sisiko atao anatiny ie tena izy io ary ataondry zareo ino tokoa ary io ary maninona ny rovitra be tahaka ty sahady maro koa andao hiverina fa matahotra andao ry ny ilaina fa inona ary tya efa hitazan'io anie le trano hitanao io sarotsaroana ny alam-boankazo io ka zany matahotra inona ny zavatra mety hitranga ao ka andraso eo ary za rehefa matahotra ianao aleo aka n'le izy vetivety aho dia hiverina azy ilazanao aka aleo miaraka ihany iza koa no hijanona rereo to amin'ity toerana mangina be ty ary aza minainana ntsony ary fa mandreraka avy io tantanako izay tongotsika hito le trano ody tianinao angefa trano efa ravarava be ty zao ve izy hipetraka tsony jery ny tafo efa miala ny varavarana efa tsy eo tsony sasany ny rindrina moa izany dia efa misy mirodana mihitsy ty ilana varatra ity ka tatontsika le natoromaly ry ny ilaina ao anatiny ao ny rojoko sy ny lakilehako ody ka aiza ary zao izay olona mamaly anao eo andao andeha ka tsy ao angamba le rihatsofa ny dadabe anao dia tsy maheno tsara satria efa antitrantitra aleo tonga dia hidira koa rangaha tamin'izay indrindra no nisy feon'olona efa antitra dia antitra mipotra avy tao aorinanay hoy izinareo tsy fantatrareo angafatany faty ty to lehilahy antitra be
manao akanjo reparipa mena fotsy tanteraka ny volony ary fehiziny amin'ny lamba mena koa ny lohany. Fimbina tiany izy, ny maso mena sady mivandrafandra mampatahotra. Azafady indrindra rekako eo. Ny zavatra adinina izay ato an-tranato tamin'izay le natory tamin'ny alina dia akan'izay ny niverenana io. Tsy misy an'izany aho. Nytony tena tololo fotsy anezatonareo e. Aza manantena ny tafavoaka velona tsony. Azafady indrindra rerikako eo. Tena zava-dehibe ny le zavatra adinina eo e. Mba miangavy akazy vetivety re zahay e. Ao anatin'ilay lavakombarika atao tany avaratra ato le izy. Fa nerangaty ve mareniny. Tsisy an'izany aho dianinareo mandeha mbola teo velona. Marco andao andefa velo ao any zany ka ofinoa ny entany antsika. Tsy ery fa efa mivadika hafahafa be fijeriny. Tena tesitra mafy izy. Tsisy anaiky ho vatiny io zany eo ry ny ilaina. Rehefa tsy anaiky mora nidirako ao an-trano ao izy dia hiditra antery ao Mikisay ianao. Kay! Marco! Maty marina. Tena nitaroan'ny lehilahy antsy ty tamin'ny tiana marina Marco. Nijerany tsy raha reria lavitra ery mihitsy. Tsy fantatra ao angafatany fady amin'ny olona veny ambotsony miditra eto. Ahita loza eto ianao androandro le kely ty. Aza mana tena n'io tafavoaka ato tsony e. Ato miakandrefana ny masonareo. Dray marina. To lapaty sy karandohan'olona marobe reto ry ny ilaina. Marina tsy mampifarahotsana no mijery azy. Andriamanitro, inona rereto zavatra hitanay reto e? Ho toy izao koa ny anjohanareo androany e. Inoko mantsy fa efa nisy olona efa nandraranareo tsy ho aty nefa baolina nanao fanaliana ihany nareo. Andory ny ilaina andeha. Tena zao vao resy lahatra fa andao atao izay ivoahana ato fa hainy ty irainy manonja. Ka tsy rio anefa efa lohantsika io foana le rangahy e. Sakanana amin'iny tian'iny foana izay lalana le atsika. Dia tsy maintsy miady zaniko. Iza no anaiky ho resy fotsiny eto? Hiady amin'ny matoto. Petra tsara ry Marco ho fatifaty foana tiany atsika e. Aleo alaiko izy vatakitay be itsy rangahy dia asiako amin'io io Ny lary le anjo-dozy ty Hoay le ty Tosy vofa nandalo fotsiny teo le azo. Aleo rangahy ivaranandray mandeha. Rehefa vity zay ny anao dia ho avy amin'izay ara. Kay, maty afa avonjero ny ilaina. Marina tsy tapaka mihitsy zany taolan-damosika eo zany marina. Ka tsy hitako nisy ataonao ry Marco e. Avy ianao atiriny kely tia. Kay, mifona re tompoko. Dia hoentinao ay zahay e. Andrekako, nosarity no enakaiky ny vato pery Marco. Ary vato feno rany izy zany e. Marina tsy fanaovana sorony io. Sady misy asina maniry koa io. Marco! Fataonao inona re izy ry kaiky Mifona e. Manginy eo le kala kely tia. Ho avy koa ny anjaranao rehefa nitampatapy eo ianao Ny ilaina. Tonga eo amin'ny fotoana farany havantsika miaona angambitsika zao raha afako. Mandeha any ianao mandeha mitsoka fa ho fatiny eo tokoa ny ianao e. Tsy ry Marco. Tsy amelanao aty Mandeha ana ry ny ilaina. Dia tsaro fa tianao foana. Minao fa anikoatra mbola misy fotoana eonantsika satria fantatra fa tsy maintsy ho fatiny ty antodaty marina. Iara-bata aminao eto ry Marco Ary izany ataony tsy lanitra ty zany. Torangitiny tsara ny lohan'le tena. Ay, maranitra toy ny lefiny izy iny. Dia rovirovitiny tsy anana ny atra mihitsy ny akanjon'ny Marco. Andriamanitro, toatrarina amin'le lohatena maranitra ny kibon'ny Marco. Andray, mivoaka daholo ny tsineny. Inona re ty ry lanitra? Marco! Inona re tsy mahasolao? Fa esa zany. Aza mbola miteny mafy aloha kia. Mbola reraka be ny indry e. Ary esy Marco? Aleoloha ianao maka tsara ny ilaina. Rehefa mahazo aina tsara ianao dia tantaraina anao ny zavatra nahazo anao tany. Ka efa tsy maninona tsony anizahay e. Esy Marco Efa tsy namantsika tsy nahitanareo raha vao nilaza marina fako hoe lasina karamalazy nareo dia niazakazaka mafy izay namonjy teny Zahay moa tsy afaka niditra ao satria fady anay toeran'io. Dia ty lavidavitra izay no niandry. Fa niatso andray ny kotavery an-dafy avatra izay jery anareo ao satria izy koa no efa pakao matetika.
Mitondra vatan-dehilahy maromaro ihany izy ka ianao torana nitandry zareo dia nety naingana nivoaka ny tanàna aloha. Maro kokoa sa tsy hitany hatramin'izao fa toa hoe taovan'olona sy ranom-paritaka no hitan'izy ireo teo akaikin'ilay vato be fanaovana soronako. Dia nety nainody aingana ianao e. Ary vao tsy ela izay nitafiditra teo. Andrerery tata miora. Dia tsy hita hatrany faty maro koa izany. Tsy ny vato maro koa ihany anie. Efa fatin'olona maro no tsy hita tao. Fa ireo karan-doso taolam-paty be dia be miparitaka ireo sisa no hita teo aoriana dia tsy fantatra intsony ireo hoe naniza na aniza. Dia tsy samaka ihany koa e. Mampiorokoditra ny fomba namonao leranga maro koa e. No tsy ariny tamin'ny fimaranitra ny kibony. Izay nampivoaka ny tsineny sy ny taova rehetra. Fangaky maro koa nanohitra azy ny novonoa tamin'ny fomba fianam-biana be izany. Efa niteneniko any ankizy saingy tsy aso nankiso ka. Indri ihany ny toetrany. Miezaka niady tamin'ilay matotoy mba ahafahany mandositra nefa. Ny ainy ny tinina nefa. Arabaina aloha indri tsy maty fo amanainy e. Misaotra Franka. Dia mankasitraka anareo koa fa raha tsy teo mangampanareo namonjy ady. Efa maty koa ohatr'izay. Sao ny mariasy indrity ny sembanandrahoana ary miora. Tsy maninaka izany a.